isan'androany nasaina manokana ny filoha teo aloha marika ravalomanana mivady. Tale Jeneraly ny Jirama nesorona teo amin'ny toerany nandritra ny filan-kevitry ny minisitra. 15 Aogositra fankalazana ny nampiakarana ny Masina Maria any an-danitra. Manantitra ny arabo ambam-pirarintso anareo tompo-kilasy tombovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Ny raharam-pirenena avy hatrany no anomboantsika ny vaovao amin'ity fotoana ity. Andriamato maro karavalimanana filoha nasionala ny antoko tika Madagasikara no laniny maronisa isahana ny filohan'ny vovonana rodoben'ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Antoko mpanohatra 520 amin'ny antoko mpanohatra 120 no nandany azy isahana an'izany andraikitra lehibe izany. Ndiary hoarahantsika ny tsara ho fantatra momba an'izay teo amin'ny tahiry-tsary sy ny rindra-tsary ny tahiry ny aina. Manana ny lanja manokana sy ny maizy azy ao anatin'ny firenena anankiray ny mpanohitra. Tafatsangana ary ny vovonana antsoina hoe rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Antoko politika mpanohitra misa 120 no mandrafitra izany vovonana izany ary dia nisy ny fifidianana mipetraka eo amin'ny filohany ity vovonana ity. Ny filoha marika ravalimanana no laniny maronisa tamin'ny isam-bato 15 tamin'ny 120. Ankoatr'izay eo ihany koa ireo filoha lefitra enina izay andrafitra ny braon'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Ho ampahafantarina etsy amin'ny Carlton Anosy raha ampetso ny momba n'ity rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ity ary dia mazava loatra isy ny fanambarana lehibe momba izany. No amafitsina nandritra ny fitsanganan'ny ity vovonana rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ity fa dia fanoherana ao anatin'ny fampanjakana ny demokrasia no atao. Eo ihany koa ny fanoherana mitondra any amin'ny fampandrosoana sady hoary fanina mba tsy ho afahan'ny mpitondra fanjakana manao izay tiany. Hiady mafy amin'ny sin'ny fitantanana mangarahara eto amin'ny firenena ihany koa ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ary hiezaka ampahafantatra amin'ny vahoaka malagasy ny tena atao hoe andraikitry ny antoko mpanohatra sy ny mpanohatra amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena ary tsy ekena ihany koa ny fanaovan'ny mpitondra fanjakana fitaovana ny parlementaire ary no mafisiny teo anivon'ny vovonana rodoben'ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara nandritra an'izany fa takina ny fampiarana ny lalàna izay efa misy momba ny sata mifeny mpanohatra 124 aotra 320 ary ankoatran'izay tsy ekena ny fanoliana ny lehibe ny mpanohitra amin'ny alalan'ny fanolorana tolo-dalàna vaovao indray eo anivon'ny parlementaire io lay tolo-dalàna aotra 220 sy 20 PL. Fa ivadika vaovao hafa isika feno 7 taona androany ny nazahoany ny firenena indiana ny fahaleovantenany rehefa nandevozan'ny Grande-Bretagne nandritra ny taona maro dia maro. Nisy ny lanonana fanamariana an'izany teny amin'ny masovon'ny Inde teny Analamahitsy ary anisan'ny nasaina tamin'izany ny filoha teo aloha sady filoha nasional ny antoko tika Madagasikara filoha an'ny vovonana rodoben'ny ho an'ny demokrasia ny Madagasikara Andriamato Marika Ravalimanana sy Ramato Lalao Ravalimanana vadiny sady ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Ndeha rahantsika ny tsara ho fantatra momba n'izay teo amin'ny fanadiadiny Edena Elia sary ny Toky Ramarla. Efa ho 15 taona izao ny sin'ny fifandraisana ara-diplomatika teo amin'ny Madagasikara sy Inde. Izany hoe 7 taona taoriana azon'ny Inde ny fahaleovantena nanomboka ny fiara-miasa ny firenena rotonta. Sehatra maro no efa nampisongadina izany fiara-miasa izany. Ho an'ny sehatry ny fambolem-bary sy ny famokarana izay isan'ny mampalaza ny Inde dia efa nisy hatramin'izay ny fifanarahana ara-diplomatika izay mamaritra sy mamaly ny filan'ny rotonta.
amin'izao fotoana izao nanontona vola entina natanterana ny tetikasa momba ny rafitry ny famboleny sy ny fampidiran-drano ho an'ireo tanimbary ary ny famokarana sy fanodinana sakafo any amin'ireo faritra 4 eto Madagasikara ry zareo indiana. Efa misy raha teo ireo teknisianina indiana momba ny fambolena anampy amin'izay famokaram-bary izay. Eo amin'ny setry ny fahasalamana kosa dia sitraka fitaovana fanaovana radioterapia hitsabona ny aretina homamiadana izay miha-mahazo vahana amin'izao isika eto Madagasikara ary etsy amin'ny hôpitalin'ny HGR no ahitana izany. Eo amin'ny setry ny fampianarana kosa dia mpianatra malagasy maro no misitraka vatsim-pianarana avy amin'ny Inde ho an'ireo maniry ny hanohy fianarana any an-toerana. Efa nisitraka ny tetikasa fampianaran-tena manokana ihany koa i Madagasikara na ny télé-enseignement izay tafiditra indrindra ao anatin'ny tambazotra pana-africain. Izy io dia iarahana miasa amin'ny université iray any an-toerana ary mahatratra 720 zao ireo mpianatra efa nisitraka tombontsoa hatramin'ny fiatombohany io tetikasa io. Misy ihany koa ny fampiofanana ireo miaramila malagasy andrato fianarana any an-toerana. Fiofanana izay entina namafisana ny fahaiza-manao sy ny traikefa amin'ny fampandriana ny fahalemana na ambanivohitra na an-tanan-dehibe hatramin'ny fahadranomasina sy ny zava-misy ao aminy ary ny fampandriana fahalemana anabakabaka fa indrindra ihany koa ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ao anatin'ny fampiroboroboana sy fanajana ny zoma olona. Isan'ny nanamarika ny fiara-miasan'ny Madagasikara sy Inde ihany koa ny fisian'ny fifanakalozana ara-kolontsaina. Fantatra izao fa tanterahana eto amintsika ny fankalazana ny Festival de l'Inde amin'ny taona 2024 sy ny taona 2022. Isan'ny olana goavana sedrain'ny Madagasikara manoloana ny fifandimbiasan'ireo vanim-potoana eto amintsika ny fandalovany ireny loza voajanahary izay mampitondra faisana ireny. Tsy nitaza-potsiny ry zareo indiana fa nisy hatrany ny fanampiana izay efa nahatratra $20,000. Teo ihany koa ny karazana vary sy ny fanafody ho an'ny faritra atsimo nosy iny izay tena mahita faisana. Feno 17 taona katroka androany moa nahazoany Inde ny fahaleovantenany rehefa nandevozina nandritry ny taona maro. Mariana ihany koa fa niarana azy fahaleovantena taminy ry zareo Pakistanais tamin'io datiny 15 Aogositra 1729 io. Nankalazaina tetsy amin'ny foibe ny masoivon'ny Inde tetsy Analamahitsy ity fa 17 taona nahazoany ny fahaleovantena ity. Tonga nanome voninahitra ity fotoana androany ity ireo olo manan-kaja maro, isan'izany ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana sy ny vadiny ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Ramatoa Lalao Ravalomanana izay isan'ireo vahinina saina manokana ihany koa. Ny vohitra tao anatin'ny laten'ny masoivon'ny Inde Andriamatoa Baikumar ny ampiroboroboana sy hanamafisana indray ireo sehatra ahafahany rotonta miara-miasa araka ny efa voalaza isan'izany ny fifanakalozana ara-barotra, ny fambolena, ny fahasalamana, ny fampianarana, ny kolotsaina, ny angovo ary ny fizahan-tany. Ivadika vaovao hafa mihitsy isika amin'ity vaovao manaraka ity. Mitohy hatrany ny fanesorana ny mpitantana ambony eo anivon'ny orinasa jirama. Ny tale jeneraly no noesorina nandritra ny filan-kevitra minisitra no toto-saina omaly izany. Ny krizy ao anivon'ny jirama izay mihatraika mivantana amin'ny fiainam-bahoaka, delestazy, rano tapaka, ndeha ho arahantsika ny momban'izay teo amin'ny rindran-tsarin'ny tahiry ny aina. Nofoanana ny didim-panjakana tamin'ny 20 aprily 2024 nanendry an'Andriamatoa Olivier Jaomiary ho tale jeneraly ny jirama. Dikan'izay tsy izy tsony zany no isahana an'io andraikitrio. Azo ambara fa tantara mitohy ity raharaha jirama ity satria vao nanomboka ihany koa ny volana Aogositra dia nametra-pialana ny tale jeneraly lefitra DG AOP Henri Randriamanana izay nosoloana vonjomaika any Albert Raveljon. Ary tsara ihany koa mampatsiahy fa efa noesorina talohan'izany rehetra zany ny filohan'ny filan-kevi-pitantanana. Isy ny fanadiadiana na ny audit atao eo anivon'ny jirama ka anisan'izany ny momban'ny vola izay mihodina ao amin'ny orinasa io. Isy ihany koa ny fananganana ny antsoina hoe comité de pilotage sy ny tetikasa-panarenana. Ny tsara homariana dia ny hoe tsy vaomaly akory ny olana eo anivon'ny jirama fa efa taonany maro
ary tateoriana ny taona 7 izay nisin'ny krizy teto amin'ny firenena dia tsy tafarina mihitsy ny jirama. Ny mpamatsy vola ihany koa dia mametraka ny fomba fijeriny momba n'izay jirama izay. Hitantaratra amin'izao resaka jirama izao ny tsy fandehanan-draharaha eo amin'ny fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny mihitsy. Maro no milaza fa nasoloana isan-kerinandro aza ny mpitantana ny jirama dia ho ny eo ihany ny eo satria tsy ho afaka anao fahagagana na mazia ireny olona apetraka ireny. Ilaina ny fijerena ivotiny ny olana ary ny tsy fisin'ny mangarahara ihany koa no mahatonga ny olana izay iverimberina. Eo indrindra ihany koa ny tsy fisin'ny tena fitiava-tanindrazana marina. Aiza daholo ary ireo fampanantenana nataon'ny mpitondra ankehitriny nandritra an'ireny propaganda ireny raha ny resaka jirama no resahana, satria dia iainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny ny fahasairanana. Tsy misy ny rano tapaka lava ny jiro. Raha ny taremarika navoaka ny mpamatsy vola dia 320 isanjato ny tokantrano eto Madagasikara ihany no manana jiro, fa dia ny labzi, ny jiro petrolina sy ny jiro jabora no mbola manjaka any ambanivohitra. Nambarantsika teo hoe miatraika amin'ny vantana any amin'ny fiainam-bahoaka ny olana eo anivon'ny jirama. Nandritra ny herinandro maromaro tokoa izay dia nijaly tamin'ny famatsiana rano ny mponina teto Andrenivohitra sy ny manodidina raha tsy ilaza fa tsy ny fokotanina Ankatso sy Antsahamevy isika. Omaly dia niroso tamin'ny fidinana an-dalambe ny mponina tao Akazomanga amin'izay fatapahan rano lava reny tsy misy fampandrenesan'izay. Nisy ny fandorana ny kodiarana ho fanehoan'ny mponina ny atezerany. Raha ny vaovao ny efa notanterina teto amin'ny fampahalalam-baovao ny MBS ny Irlanda teo ihany dia tsy mbola nandrenesam-peo mihitsy aloha ny fitondrana momba ny tsy fisin-drano amin'ny ankamaroany ny fokotany eto Andrenivohitra. Vahaolana vonjomaika tsy mahavaolana ny olana izay mianjady am-ponina toy ny fitaterana rano amin'ny siterna no hoan'ny vahaolana na roson'ny jirama sy ny fanjakana. Androany dia toy izao hitantsika amin'ny sary izao ihany koa ny filarana rano tetsy sitero. Anisan'izany ohatra ny teny tsara honenana ny faneho-kevitra amin'ny tsy fahafaliana amin'ny fandorana kodiarana moa mangany fotsiny. Naneo ny atezeran'ny mponina ka dia nidina antsehatra ny mpitandron'ny filaminana ary dia tsara moa ny manamarika fa tsy ny rano ihany no tapaka matetika fa ny jiro ihany koa. Eo miresaka tsy fandriam-pahalemana dia fa iainan'ny olona maro sy ny faritra maro eto Madagasikara tia resaka hoe alatromby ity. Anisan'ireo distrika hiarany tsy fandriam-pahalemana ny distrika ny Betroka amin'izay lafin'izay. Ankoatra ny resaka fakana-keriny dia mahazovahana any an-toerana sady manjaka izay alatromby izay miaraka amin'ny fandrombana araka ny loharanom-baovao dia manjaka tanteraka izay omby rovala no voaroban'ny dahalo miisa 9. Noro fitiavana no mitatitra ny vaovao amintsika. Sary ny Mathieu Princy. Tsy manaiky lembenana amin'ny fandrombana sy ny fanafiana ataon'ny dahalo intsony ny mponina ao amin'ny distrika ny Betroka. Noho izany, izy ireo mihitsy no efa mandray anjara mivantana amin'ny fanenjehana ireo dahalo, araka ny vaovao voaray androany. Midika izany, fa tsy antenain'ny mponina intsony ny mpitandro ny filaminana amin'ny fitandrona ny filaminana. Teto, dahalo iray no namoy ny ainy avy hatrany taoriany fifandonana tamin'ny fokon'olona atao amin'ny distrika io. Ny 12 Aogositra no nitranga ny fifanenjehana. Raha ny vaovao voaray, dahalo misa 4 mirongo fitaovam-piadiana sy odigasy no indray nanafika tao an-tanàna tamin'ny sasakalina io ka omby rovala no indray norobain'izy ireo. Taitra ny fokon'olona ka raikitra ny fifanenjehana teo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Ny tifitra ireo dahalo namaly ihany koa ny fokon'olona. Taorian'izay, resy tosika ireo dahalo ka lasa nyrifatra nandositra avy hatrany niaraka tamin'ny omby 520 isa. Tsy nijanona hatreo ny fifanenjehana nataon'ny fokon'olona ka tamin'izay indrindra no nahalavo an'ilay dahalo.
efa takaverina amin'ny tompony omby sasany raha toka mbola misy 120 isa lasandreo dahalo izay tafaporitsaka mbola hitoy-atrano moa ny fikaroana andreo dahalo ambony izay tafatsoka izany rehetra izany no fantatra araka ny loharanom-baovao tao amin'ny lahatsoratra an-gazety iray eto an-toerana raha ny hita lohatra eto nanomboka ny fiandohan'ny taona 2024 ny CSS ny trangana tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara saika hitantaratra manerana ny nosy izany aiza ho aiza ny fandraisana andraikitry ny ministeran'ny filaminam-bahoaka manoloana izany ivadika vaovao hafa isika hoeny amin'ny faritry imeritsy atosika iny nisy ny savorovoro ny tranga tao imeritsy atosika tao omaly vokatry ny resaka aditany teo amin'ny ponina sy ny orinasa anankiray nisy ny fifanjevona ary dia vehivavy anankiray 10 taona no naratra mafy vokatry izay fifanjevona sy fifandonana izay noro fitiavana no mitatotra vaovao sariny tahiry ny aina raikitra ny savorovory teny imeritsy atosika ny talata 13 aogositra no nresaka aditany marina fa ny ponina sy ny orinasa iray milaza ho tompony tany no fototry ny olana araka ny loharanom-baovao azo tany amanjato ny hektara no ifanolanan''ireo tonta nilaza ireo ponina fa 70 taona no nanajary sy nitrandraka io tany io izy ireo etsankilany nilaza ho tompony tany ary manana ny taratasy ara-dalàna ny avy amin'ilay orinasa tonga teny antoerana ny solotena avy amin'ilay orinasa mba akany tany antony nampiteraka ny savorovory teo amin'ny andaniny sy ny ankilany vokany vehivavy lehibe iray 10 taona nitorana avy hatrany voalaza fa niara ny herisetra avy tamin'ny mpitandro ny filaminana tao anatin'izany nanamafy ny fokon'olona tao antoerana fa efa nisy ny fifanarahana ny amin'ny tsy fahazoana mikitika ny tany kanefa izao mbola misy mikitika izao ihany tsy nanaiky izany moa ireo andian'olona avy amin'ilay orinasa ary nanamafy fa didy no ataon'izy ireo tsara ny manamarika fa nisy ny vady tany tonga teny antoerana efa nisy ny famoriana ny sefipoko tany sy ny tompona andraikitra avy amin'ilay orinasa saingy tsy mbola voavany olana atreto hita eo ihany ny toy ny raharaha araka ny loharanom-baovao atao amin'ny lahatsoratra an-gazety iray eto antoerana matetika nisany miteraka olana eo anivon'ny fiarahamonina eto amintsika ny raharaha aditany raha ny zava-misy anefa dia ny mpanambola ny vahiny no tena hitantaratra mifanolana trany amin'ny ponina eny ifotony antony mahatonga trany ny korontana sy ny savorovory tahaka izao fa vaovao hafakely tsy dia fahita kosa kanefa dia mampieritreritra tatsy Afrika tatsy Gabon no anoizantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny MBS satria dia voafonja miisa 310 no tsy maintsy navototra tao Libreville Gabon ny antony dia nisy ny fanatonoana teo amin'ny fitsarana azy ireo vokany dia notereny ny syndicat ny mpisolovava sy ireo fikambanana tsy miankina amin'ny gouvernemanta na ONG maromaro ny gouvernemanta tany antoerana mba amotsitra an'ireto voafonja 570 izay nisy fanatonoana tamin'ny fitsarana azy ireo dia rahantsika ny tato-baovao hoentiny Edena Elia momba n'izay trangan-javatra tsy dia fahita izay teto Libreville Gabon no nisehony ity tranga iray ity voafonja misy 310 no voatery tsy maintsy navototra ny talata 13 aogositra lasa teo antony efa mantaonany maro ireo voafonja ireo no voatazona amponja tsy ara-drariny ary tsy mbola nisy fitsarana akory izany hoe adiny tanteraka ny tsara azy ireo manoloana izany dia ny fandrimbona ny syndicat ny mpisolovava sy ny fikambanana maromaro tany Gabon satria everina fa fanitsakitsahana ny zoma olona ny tranga toy izany nanery avy hatrany ny gouvernemanta gabonais ireo mpisolovava ireo taorin'izay dia nanome baiko avy hatrany ny filohan'ny Gabon mba amoaka tsy misy atakandro ireo voafonja tao Libreville ireo mariana fa misy amin'izy ireo no efa niotra lavitra tsy araky ny lalàna ny fotoana nitazomana azy tao amponja afaliana moa ny azy 310 raha vao tafavoaka ivelany vavahadin'ny fonja raha ho an'ny eto Madagasikara manokana maro amin'ireo olona voaroiroy omeloka no mbola tsy nandalo fitsarana akory nefa dia notanana amponja efa antaonany maro ary efa misy mihoatra ny fiampitoana voalaza ny lalàna mihitsy aza no hijanonany ao amponja
maro amin'ny fianakavian'izy ireo no mitaraina midodododo etseroa lany vola mba hikarakarana ny havany izay mbola tsy voasokajy olomeloka akory nefa dia raisina ho toy ny ireny olomeloka ireny. Hatramin'ny fiandohany ity taona 2024 ity dia ireo mpanao politika, ireo mpandraharaha sy ireo izay verina fa mety amoaka tsy ambaratelo manokana momba ny fitondrana ny tena lasibatra amin'izany. Tsy mbola voaresaka mihitsy ny fitsarana azy ireny saingy ny misongadina dia ny famindrana toerana azy ireo matetika. Voarebireby amin'ny nofinofy sy ny fampanantenana pôkaty ny vahoaka malagasy dia tsy matsiary fa efa fandikan-dalàna ny fanitsakitsana ny zoma olona toy izany. Ratsivina dia efa nanao antsoavo ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana tamin'ny fiandohany ity taona ity ary nitaky ny amoahana ireo voafonja tsy ara-drariny saingy tsy mbola nisy nanohina izany. Antony iray mampahazivahana ny fahavakisan'ny fonja izay niseho lany tatoato ny tsy firarahina azy ireny. Feno hipoka ihany koa ny ankamaroany ny fonja eto amintsika nefa ny foto-drafitrasa tsy zarizary. Ny fahamaroan'ireo voafonja tsy mbola voatsara ireo ihany koa nefa dia tranga iray izay mampitombo ny aya amin'ny fisian'ny kolikoly avolenta. Mampieritreritra tokoa ny toe-javatra toy ireny fa raha ho antsika eto Madagasikara dia mbola misy anarivony ny voafonja mbola tsy voatsara. Eo amin'ny vaovaon'ny finoana 20 Aogositra fotoana manokana ho an'ny fiangonana katolika maneran-tany sy ny mpino katolika satria izy io dia tafiditra ao anatin'ny liturjian'ny fiangonana katolika anamariana sy ankalazana ny nampiakarana vatana sy fanahy any Masina Maria any Andanitra. Mpino katolika maro no niatrika ny lamesa androany ary nisy ny fiangonana intelo miataona ny lamesa izay no tanterahana noho ny amaroan'ny olona. Jessica Miray no mitatitra ny vaovao, sary ny tahiry ny aina. Andro tsy fiasana, andro anamariana daty lehibe ho an'ny mpino katolika ny 15 ny volana Aogositra. Fankalazana ny nampiakarana vatana sy fanahy any Masina Maria any Andanitra ary tafiditra anatin'ny liturjia ny fiangonana katolika. Dia fankalazana nampiakarana vatana sy fanahy any Masina Maria any Andanitra. Tsy hoe tsy nandalo fahafatesana akory ny Masina Maria fa na ny zanany azy Jesoa Kristy Tompo tamina olombelona azy nandalo ny fahafatesana. Fa fankalazana zany raha ohatra hoe fitipitianina tsotsotra dia fankalazana ny fahafatesana, ny fitsanganako velona ary ny fahamezan'Andriamanitra azy voninahitra iombona aminy any Andanitra any Masina Maria zany ka mifahatra amin'ny fitsanganan'ny Kristy ho velona io fa tsy hoe fety hoe Maria manana ny azy satria ilay fitsanganan'ny Kristy ho velona no nanomezany anjara ny Masina Maria araka ny vaky teny nona tamin'ny androany teo dia fampanantenana ho antsika olombelona rehetra ihany koa zany izay mino an'Andriamanitra hoe zao ny anjara miandry antsika izay mino an'Andriamanitra ary manaraka ny teny tahaka nataon'ny Masina Maria. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiangonana katolika Masina Maria ankoatra ny maharenin'Andriamanitra azy. Misy araka izany ny daty sy volana maro ahatsiarovana ny Masina Maria ao anatin'ny liturjia katolika toy ny volana May, volan'ny Masina Maria, ny volana Oktobra, volan'ny Rosery ary ny voalohan'ny volana Janoary, fetin'ny Masina Maria renin'Andriamanitra. Sy ny katolika ihany ny mankalaza an'io fa fiangonana tatsinanana ny fiangonana hafa ihany koa misy mankalaza an'io fa raha ohatra hoe fiangonana kristianina eto Madagasikara moa zany amin'ny fiangonana mahazatra sy mahafantatra antsika dia izay satria ho an'ny katolika dia mananjara toerana lehibe Masina Maria ao amin'izay hoe fandraisana anjara ny anjara natodotry ny olombelona amin'ny famonjena izay. Any fiangonana sasany Masina Maria dia hoe fantatra fotsiny eo amin'ny soratra masina hoe renin'Andriamanitra fa tsy misy an'izay. Feno olona hatrany araka izany fiangonana rehefa fankalazana ny nampiakarana ny Masina Maria any Andanitra toy izao. Raha ho an'ny fiangonana katolika teto Faravohitra manokana dia intelo no nisy lamesa izay nahafeno fiangonana avokoa. Eo amin'ny vaovaon'ny finoana ihany saingy mifamatotra amin'ny fampandrosoana misy ny antsoina hoe fivondronan'ny kristianina laika amin'ny fiangonana kristianina samy hafa izany izay mitory ny filazantsara amin'ny sehatry ny asa. Misy ny fivorian'izy ireo, fivoriana nasionaly izy io izay natomboka androany ho an'ity taona 20 sy 2024 ity. Jessica Miray no mitatitra ny vaovao, sary ny tahiry ny aina. Ny taona 1770 no nitsangana ny fikambanana mpitantana sy mpiasa mandinika ny Baiboly.
tanjona tamin'ny nananganana azy tany amboalohany dia nitoriny filazantsara amin'ny sehitry ny asa fivondrona ny kristiana laika avy amin'ny fiangonana samihafa no ao anatin'ny fikambanana. Ny fikambanana araka nambarako teo dia tsy fiangonana ary tsy atokom-pinoana no tsy hanangana zany atoko-pivavahana zany vaovao zay mihitsy izay fa niraka nampanaovan'Andriamanitra anay dia zao mba ho vavolombelon'ny filazantsara eny amin'ny tontolo ny asa mandraraha zany hoe raha ny marina manofana mpiasa mpitantana mpiasa mpitondra ho sa tena hijoro tsara ampiseho ny tena fahamarinan'ny filazantsara. Manatanteraka fivorim-be nasionaly ankehitriny ny fikambanana toy ny fanao isan-taona mandritra ny volana Aogositra. Nanomboka ny Alakamisy fa 15 ny volana Aogositra ny tamin'ity taona ity ka tsy farana raha tsy ny Alahady 12 Aogositra izao. Fanaovana jeritodika ny lasa ary fandiniana ny laminasa mandritra ny taona ho avy no hanaovana ny fivoriana isan-taona. Ny antony tena anaovana izy io dia mijery manao tombanezaka ny eritaona lasa ary dia mijery koa ny zavatra mbola ho tanterahana manaraka. Ka ity fotoana izay ho ataonay ity zany dia fotoana lehibe tokoa satria azahoanay mihaino ny tombanezaka ny sampana tsairay avy manerana nosy dia fotoana ihany koa mba hanomezana tolotsaina tolon-dalina vaovao. Ny lohateny ity fotoana androany ity moa dia mazava ho azy fa fampitomboana ny vokatra amin'ny asa tsara sy fampitomboana ihany koa ny fahalalana tsara n'Andriamanitra. Tsara mono mampahafantatra fa efa misy sampan'ny fikambanana sivy izao manerana ny Madagasikara ary misy ihany koa ny Frantsa izay niorina ny voalohany volana Aprily taona 2014. Dia izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany. Samotahin'Andriamanitra veloma tompoko.